Natanteraka fivoriana nandritran'ny roa andro tetsy amin'ny Le Louvre Antaninarenina kosa zareo mpitantana ny Airtel sy ireo mpanjara sy mpivarotra ny vokatra ity orinasa ity tanjony rotonta moa ny hanatsarana atranty ny fomba fiasa. Ho fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'ireo mpanjara mivarotra ny vokatra Airtel andaniny siry zareo mpitantana ny orinasa Airtel ankilany dia nanatanteraka fivoriam-be nandritra ny roa andro izy ireo ny faraparany ny herinandro lasa teo. Nahatratra 20 ireo mpanjara lehibe niatrika ity fivoriana ity izay nahitana solotena avokoa ny faritra 20. Ny tena votoanta moa zany dia ny fifandraisana bebe kokoa miaraka amin'ny mpiara-miombonanto ka manerana Madagasikara, tsy ny eto Tanoa ihany fa manerana ny nosy mihitsy. Ny mpandray anjara dia ireo rehetra mpiara-miombonanto surtout ny eo amin'ny lafiny distribution na ny dealer zany no nandray anjara direct tamin'le fiaonam-be izay natao androany. Ny tanjona ao anatin'le izy dia voalohany indrindra ny ahafahana manatsara ny service atolotry ny Airtel amin'ny mpanjifa izay tsy maintsy matomboka miaraka amin'ny service omen'ny distributeur amin'ny client dia ao anatin'izay ihany koa ny fijerena hoe ahoana no ahafahana manatsara amin'ny fifandraisana eo amin'ny Airtel sy ny mpiara-miombonantoka izay ny distributeur. Nisy tokoa ny fekevitra notsoahana ary maromaro izy ireo eo ny eo amin'ny lafiny hoe inona ny tokony natsarana ny tolotra omena amin'ny mpanjifa, inona ny mety hanatsarana ny servisy atolotry ny Airtel sy ny mpiara-miambonantoka aminy ho an'ny mpanjifa, inona no mety hanatsarana ny fitaran'ny servisy ny Airtel manerana Madagasikara. Isan'ny nivoatra nandritra ity fivoriana ity ihany koa ny etaetan'ireo mpanjara amin'ny fanitarana ny tambazotran'ny Airtel. Efa manodidina ny 3 tapitrisa mahery eo amin'izao fotoana izao ny mpanjifa Airtel manerana ny Madagasikara.